Fantatry ny solombavam-bahoaka tsy miova atreto fa eny soa mandrakizay ny fotoana. Soa mandrakizay hita sotra sahady ireo sakana isan-karazany. Tamin'ny karama baccalauréat 2024 mbola tsy nahazo ireo mpampianatra mpitsara. Tompoko lasy sy tompoko vavy ampitiavana sy ampifaliana indray ny tsidihako ny tokantranonao amin'ity arivariva ity. Tonga soa indrainao ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra ny MBS manasanao ampanajana sy ampitiavana ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao ny fanabeazana avy hatrany ary no antsika misantatra ny fiarahana amin'ity ariva ity satria dia isan'ny misedra olana ihany koa ireo mpampianatra izay ny tsara ny fanadinana baccalauréat tamin'ny taona 2024 farany teo iny. Hatramin'izao dia mivezivezy eny amin'ny Sisco Antananarivo renivohitra izy ireo mitaky ny tambon-karaman'izy ireo izay efa tokony raisiny ny volana desambra 2024 lasa teo iny. Arao ireo fanadidina entina mbitsovy ireo sitraka teo amin'ny sary sy rindra-tsary ny Mateo Prince. Manomboka amin'ny 3 ora maraina dia efa misy tonga milahatra eny amin'ny Sisco Antananarivo renivohitra ireo mpampianatra haka ny tambon-karamany nandritra ny fitsarana ny fanadina-panjakana baccalauréat farany teo. Tsy mirindra ny fandaminan-draharaha ka miteraka fivezivezena sy fahasahiranana ho azy ireo na eo amin'ny asa sahaniny na eo amin'ny fandraisana ny vola raha ny fanazavana. Misaviritaka ambony ambany mizarainy tike zahay. Dia avy eo ilay tike misy an'izany amin'ny 16 ony. Ny olona nefa efa sahirana efa tsisy vola. Dia misy amin'ny 16 ony dia mangataka zany zay mba halaminy ilay asa dia ny problème koa ilay olona efa zatra mpamoaka an'ilay vola ao zany tsy hitana fa olona hafa mihitsy. Dia tsy haiko na iny ilay asa natsainy tena mifona aloha amin'ilay fitenenana. Ny mpianatray efa apetraka any ampianarana nefa ny fanantenanay aty mandiso fanantenana be ny zavatra miseho hatramin'izay raha ohatra ka hoe naka vakasaona baka tonga dia milama volany azo zao tiken zaraina aminay zany tsy mety satria efa vita ilay asa ireo mpampianatra ireo nanao ny asany ara-dalàna daholo fa tsy nisy nanao kinanga fa mampana be anay dia oka mba atao hoe mba hifanaja zany mba arakaraka ny zavatra ny asa vitanay no amin'izay koa ny zavatra tena mampagaganay mpampianatra rehefa mivoaka ilay anaovana andrisina ilay vacation dia angalana impôt ny mpampianatra fa tsy azonay hoe manendaka na impôt ilay mpampianatra. Raha ny fahitan'ireo mpampianatra ireo ny fandraisana an-tanana dia olona vaovao tsy mbola zadra rano miandraikitra ny famoahana ny vakasion ka mampisaviritaka ny mpampianatra rehetra hisitraka izay tambon-karama na vakasion izay. Dia mba mangataka ny any amin'ny fitondram-panjakana zany hoe mba ataovy normal ilay zavatra atao fa tsy atao misaviritaka ohatr'izao. Fa tsy mbola nisy ohatran'ity hatramin'ny nanaovako baka. Efa ela nanao baka. Sady tara ilay vola isaky ny desambra ilay vola no mivoaka. Zao efa mars dia mbola zao koa ny problème. Tokony na sakafo ary mba omena ilay mpampianatra any amin'ny baka tsy misy zany. Ny karama nefa kely dia kely mangataka fampitomboana tsy misy fampitombola miasa perinasa nefa dia lozana makaty akan'ity tikety fa tsy vola. Dia izay indray vao mody indray dia verina indray afaka tapa-bolana izay vao maka vola raha mbola azo ary. Mbola tsy fantatra koa zany fa mbola milahatra. Vaovao ny fampianarana izay hatrany dia nivoaka ny toeram-ponenany misy azy ireo mpianatra eny anivon'ny USPA Vodivorona Omaly ary nanao sakan-dalana izy ireo. Naneo ny tsy fahafalian'izy ireo ny andoavana fotsiny ny vatsim-pianarana iray volana sy ny kojakoja-pampianarana na ny équipement taorian'ny fanovana ny digitalisation izany. Lasa tanàna maty ny teny Vodivorona androany maraina satria dia nikatona avokoa ny mpivarotra malona izany. Arao ny fanadidina eo amin'ny sary sy rindra-tsary ny Andry Rakotomalala. Nisy andihana mpianatra nivoaka ny faritry ny polytechnique nandrehatra kodiarana sy ireo azo fanaovan'ny olona varotra legioma amoron-dalana ary nametraka sakana tsy idirana eny amin'ny faritry ny fampianarana nanomboka Omaly tamin'ny 9 ariva sy sasany. Tonga tena toerana moa solitenan'ny université ka nifandinika ny rotota hatramin'ny 10 sasany alina. Tonga tena toerana alina ihany ireo mpitandro filaminana fa tsy nisy fepetra manokana noraisina fa nalaky ny lamina ny tena toerana. Tsy ainandreo mpivarotra legioma sy voankazo maro no nidorana andihana mpianatra tena amin'ny polytechnique Vodivorona Omaly. Nitaraina moa ireo mpivarotra sy mponina izay mipetraka manodidina ny USPA Vodivorona fa voaroba sy maifananana ary voaelingelina ny fivezivezen'izy ireo tamin'ny alina. Fantatra fa anao tsy papaika ireo mpianatra ny polytech
anamboarana ireo latabatra fivarotandreo mponina manodidina izay mahay alina ireto saingy nandà izay fandrobana tranga teny antoerana. Le izy zany tsy tena hoe sitrapo na hoe zavatra ohatran'izany fa le hoe efa naheno mpianatra hoe vita ny digitalisation dia tokony hoe mba efa nivaly zany na azo valy teny mahafa-po amin'le resaka fitakiana amin'le vatsim-pianarana plus équipement dia nefany vao ny arivan'iny zany dia mivoaka hoe un mois ihany no bourse sy équipement raisiny dia iny zany nampisendoatra hoe fa ahoana izany indray nefa nitako foana dia nefa mbola nampanantenaina hoe digitalisation nampiemitra kely anazy mety hoe azahoana le 4 mois équipement nefa vita tsoma tsara ny digitalisation anay dia mbola tsy nivoaka ihany le izy. Tia makorotana le fiarahamonina mihitsy ve na manina ny mpivarotra ny hoe voaroba sy ny sisa may daholo nefa le izy aloha tsy fanakorontanana mihitsy ne fa fitakiana ny zoanay no nahatonga anay nanao an'le grevy hoe rariny sintsiny raha izay volana hitsahana amin'ny fianarana no aloha ny bourse dia efa 5 mois amin'ity zao izay nianatra nefa mbola 1 mois ihany ny bourse omenanay dia izay ny tena fitakianay fa tsisy resaka hoe fanakorontanana fiarahamonina mihitsy le izy fa le amin'ny maha hoe zoanay no mitaky ny vatsim-pianaranay no nahatonga anay nanao an'le grevy. Ny fantaniana petraka dia ny hoe misy ve ny vola andoavana ny vatsim-pianarana ity. Olana matetika miverimberina mantsy izy io ary saika isa-taona. Volam-panjakana mantsy no andoavana izany ary efa nankatoavina ny lalàna amin'ny feny tetim-bolam-panjakana lasitra tamin'ity taona 2024 ity. Izany hoe efa tokony ho ao ny vola. Maninona nefa nisy ny fifandonana eo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana. Raha misy tokoa ny vola dia midika izany fa ratsy ny vita tanana. Maninona tsy saziana ireo tompon'andraikitra izay voakasika izany. Mbola tsy milamina ny tontolon'ny fampianarana ambony ankehitriny kanefa andrasanay tokona ve voavahana ireo olana. Ny kroamo omaly dia fananao atsy fanairana fa mamborana tsy mbola nandray tampi-karama. Fambola antrangana asa vorovoro ihany koa androany teny amin'ny toby fiantsonana Garmaky Andontam-penaka teny androany. Mampitaraina ireo mpandraraha sy ny sofera miasa ao amin'ity toby fiantsonana ity ny fomba fiasan'ny tompon'andraikitra eny antoerana. Nampiantso mpanao gazety moa izy ireo androany naneo izay tsy fafaliny izay. Zavandre mahefa atahirina ranarina. Velotaraina manoloana ny fomba fiasan'ireo tompon'andraikitra ambony eny anivon'ny toby fiantsonana Garamaky, ireo mpamily sy ireo mpandray tapakila ary ireo tompona kooperativa sasany ao anatin'ity toby fiantsonana ity. Raha mifanazavana dia fehezin'olombitsy ny fitantanana sy ny fandraisana fanampahan-kevitra eny an-toerana kanefa tsy mifanaraka amin'ny itahitan'ireo mpitatitra sy mpandraraha izany. Le vitaraina zany tsy lasa hoe jereo amin'ny tarenany dia atsona tsirairay fa tsonga tokony izay be sy maro miara virina rehefa mivory fa tsy raha solitela rehefa solitela matsy dia tratran'iny no fa mahazo fanontaniana dia iny ihany mahavahana azy any nefa tokony tsy levitra tsy hevitra sasany. Dia olana eto zany lasa ohatra ny anjakan'ny olo-tokana izay dia lasa tsy manana ny hevitra nay fa rehefa miteny dia mahazo ohatra ny menansy foana. Ohatra hoe sazo hoe mizape tsy mahazo miasa ohatra izany moa le mizape. Marobe zany ny olana ato amin'ity garotery ty amin'ny lafin'ny fifampifehezana. Le izy ekenay fampandrosoana ny fanajana lalàna isan-karazany fa le règlement intérieur an'le coopérative zany tsisy tsomo mihitsy fa tadiavin'ny fehezina daholo. Eto zany lasa ohatsy ny didi-jajona be zany le izy ny tena mariny zay tiany zareo tenenina zany dia to dia manaiky daholo dia efa mba nandefitra foana zany zalahatsa amin'izay. Loha zany mba samy hiasaka lalàna amin'izay zany le izy ny tena marina fa lasa zay tiany zareo atao aty zany lasa ohatsy ny gadra zany le izy aty ny tena marina ohatsy ny hoe tafidy sady ianao dia tsy mahazo voaka tsony raha tsy amin'ny arivana hoe andeha hisakafo atandro dia izay le olana ato atsamina tsy zavatsatsy zany lasa ohatsy ny misy problème foana zany aty ny tena marina le sary eo le sary eo zao eo lasa misy olana atsany an'le sary eo zalamba mafy nge manosika an'le sary eo miala ery mpandrabatonga ary atsimy be ary nefa nilandry zareo vaniny atsany amin'le sary eo le izy. Rehefa mampivory re tompoko aleo mba hampanatsona tanteraka mihitsy ilay président zay manaraka ny lalàna araka amin'ny staty izy amin'ny fian'ny coopérative tsirairay avy rehefa morona lalàna fa tsy président tsangan'olona fotsiny
tsy manana tomobily izy ao anatin'le birao na mipiasana raha tsy misy dinana ataon'ireo président reo manaiky fotsiny an'izay lalàna miseho ato manao dijadina n'le zavatra miseho ato dia manenjika piasa manimba n'le avenir an'le coopérative sasany izay manara-dalàna sy manaraka amin'ny fitsipika misy azy dia zay zany angatahnay any tompon'andraikitra voalohany na ministry ny fitaterana na ny lehibe ny natete hoe jereo akaiky dia akaiky fa mijaly lasa dijadona le fitantanana tamin'ny garotera. Raha mifanazavana trany dia tsy vao izao no niaran-jadona sy ny tsy azo ilaina tahaka izao izy ireo ka izao nivoaka tamin'ny fahanginana izao. Raha ho an'ity tompona kooperativa iray ao amin'ny zotra régional ity izao dia maro ny vokadratsy ateraka izany jadona sy fanapa-kevitra ataony ny tompona andraikitra izany. Fa ho anay régional dia mahatsapa izay fa mikaikikaika be tsy tony izy mihitsy tokony ho izy ireo mpandehanay satria manana retara be tabe ny mpandehanay amin'ilay zavatra protocole izay miseho ato. Izany hoe tiako hazavana amina roto dia tsotra ny mpandeha zany rehefa mandohan'le atsany kesy atsy dia efa voaregistré daholo no mombamomba azy. Dia nefany rehefa voaregistré dia tokony hoe mamoaka an'le vola amin'izay mamoaka an'le manifeste ilay tomobile na le guichet dia tokony mandeha le tomobile mba tsisy retara zany zay zavatra zay. Fa mampalahelo dia zao asiana mandoa tikery le mpandeha zay enregistrenao amin'ny kesy dia vao ndray irahana indray le guichet anao enregistrement amin'ny ordinateur anankiroa zay tsy maharaka eo ny olana mipetraka dia misy retara amin'izay le mpanjifanay amin'izay fotoana zay dia inona zava-misy mitsoaka ny mpanjifanay lasa makeny anosy zato maty zay tena mijaly zay ho anay régional io angatahan'ireto mpandraharaha sy mpamily ireto araka izany sy ny mba hiasan'izy ireo malalaka fa tsy ao anatin'ny teritery. Ny vaovao malaza manerantany kosa indray dia isany ahitana fidinana an-dalambe ihany koa amin'izao fotoana izao ny any Algeria any. Etsy andaniny ireo mpianatra dia manao fihetsika fitakinana izony. Etsy ankilany ireo mpitandro filaminana dia manao ny sakana rehetra tsy hatongavana izany amin'ny hetsika izany. Arao ny fanadihadiana entina Mitso Velositraka sy Andry Rakotomalala. Miverina midina an-dalambe indray ireo mpianatra algeriana mitaky ny fahalalahana ho azy ireo sy ny mponina any an-toerana. Araka ny loharanom-baovao voararany fivoriana izay nokasain'izy ireo ny tanterahina manoloana ny zava-misy iainan'ireo mpianatry ny anjerimanontolo ao Algeria. Ny lanja sora-baventy nanambarany hoe Algeria miaina-pahalalahana sy mivohy ny demokrasia ireo mpianatra miampy ray aman-dreny sasatsasany nanao izay fitakiana izay. Tsy resaka politika na sosialy ihany no takinay ankehitriny hoy nambaran'ity mpianatry ny anjerimanontolo any an-toerana ity fa mila fahalalahana ny vahoaka. Tokony menatra ny fanjakana manoloana ny fandefasana ireto mpitandro ny filaminana ireto hoery famoretana ny mpianatra manao fitakiana. Tsy fanjakazakan'ny miaramila na fanapara-pahefana ny takian'ny vahoaka algeriana tsy mbola nisy fahalalahana teto amin'ity firenena ity hoy izy hatramin'ny nahazoana ny fahaleovantena. Miompo amin'ireto mpianatra ireto ny tenako izay mahita fa tena hiaran-tsindry azo lena izy ireo hoy ity renim-pianakaviana manana zanaka mianatra eny amin'ny anjerimanontolo ity. Tsy maintsy tonga miaraka amin'izy ireo teto za rehefa talata zoma manao ny fitakiana ary indrindra rehefa mbola tsy miala amin'ny toerana ireo mpanjakazaka eo anivon'ny fitondrana ireo. Na dia eo azy izay fitakiana sy fitaraina nataon'ny vahoaka algeriana izay dia tsy mitsitsy ireo miaramila algeriana ary manohy hatrany ny sakana sy ny faneriterena izay efa tsy zakan'ny vahoaka intsony raha ny faneo-kevitry ny mponina tany an-toerana. Deniona tamin'ny préfet Antananarivo androany nisy mbavam-bahoaka lany tamin'ny anarany Antokotim Antony dia ny hetsika izay tanterahana enso mandrakizay ny sabotsy ho avy izao. Arao ny fanadihadiana eo amin'ny sary Sindrantsary Toky Ramalina. Nahatra ora ray mahery kely ny fihaonana teo amin'ny préfet Antananarivo sy ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany Antokotim. Na dia maro aza ny resaka mandeha momba ny toerana enso mandrakizay dia tsy miova amin'ny heviny ireo solombavam-bahoaka fa hoe ny somandrakizay toerana izay fanomeny ny préfet ny zoma 10 febroary lasa teo ireo solombavam-bahoaka. Hatreto aloha zay zany a somandrakizay zay no officiel aminay mpikarakara satria zay no toerana nomena ary solo tena mpanjakana nanome an'le izy. Resaka fivoriana resaka ambava moa no fanaovanay androany kanefa raisina ihany koa hoe zay valitenina fa hoy ateo hoe mbola misy fivoriana ho tanterahany zareo raha pisy fivoriana ra-potoana dia amin'izay no amoahana ny tena fanapa-kevitra zareo farany agnamba fa aminay aloha hatreto so mandrakizay no anaovana ny tatitra. Tsy sakana ho andreo solombavam-bahoaka ihany koa ny tsy fanomezan'ny katolika an-tany nandraisana amin'ny papa teny so mandrakizay satria ny tany izay n'olon-tsotra raha teo no nomeny ny préfet ho hiatrany ireto solombavam-bahoaka ireto.
ny fahatro mandrakizay mizara roa farafakeliny tena marina hoe misy an'ny fiangonana katolika fa raha naheno tsara n'ilay fanambarana andriamatoa préfet tamin'ireny fotoan'ireny ianareo dia ilay parkina ivelany an'ny faritra ny katolika no nomeny ny fanjakana nanaovana réquisition anaovana n'ilay tatitra zany hoe ilay faritra tsy an'ny katolika zany hoe rehefa nyteny ny fiangonana katolika hoe tsy azo ampiasaina ny faritra misy azy tsy maninona zany fa tsy niomana ny ampiasan'ilay faritra an'ny katolika mihitsy zahay raha mpitsomono ny tena amoaka ny fanapahan-keviny farany ny prefecture n'Antananarivo momba n'ity hetsika ity aorian'ny fivoriana iarahany amin'ny OMC. Fatahorin'ny fiainana teo amin'ireo solombavambahoaka Timba sy ny préfet dia nisy ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataonyity farany voatontonona tao anatin'izany moa ny RMDM ka namaly izany avy hatrany ny pasteur Tsarame Edouard ary ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Toky Ramarila hatrany. Réquisition fandroany ny enso mandrakizay intsony ny préfet n'Antananarivo raha nolazainy androany tamin'ny mpanao gazety noraisin'ny préfet fa ho fananganam-panjakana mantsy ny fanambarana navoaka ny fianakavian'ny be mpanohitra ny alatsinainy lasa teo dia zareo koa moa zany n'insista hoe hetsika ny député io amin'ilay fanaovana tatitra ka raha tsy diso ozy za tamin'ny déclaration officielle ny RMDM tamin'ny alalan'ny pasteur Edouard laza fa hoe tsy hisy tsony ny hetsika fanaovana tatitra fa mivadika ho tolom-bahoaka efa fanonganam-panjakana ka tsy ino an'izany tsony zay. Namaly avy hatrany ny filoha-hevitry ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ary nandiso ny fiheveran'ny préfet n'Antananarivo izay. Nambaran'ny pasteur Tsarame Edouard fa tsy mbola nilaza ny anongam-panjakana izy ireo. Andriamatoa generaly mba aitsio aloha ilay tenina voaka satria izahay tsy nanao déclaration hanongam-panjakana naverinao indroa tao anatiny intervention nataonao fa izahay dia hanongam-panjakana ka mba mangataka anao hanitsy an'izay fomba fiteny zay satria accusation gratuitement le nataonao miresaka anay ho mpanongam-panjakana faharoa izahay no namadika ny tolona teo amin'ny 13 mai zay nangatahany solomavambahoaka ka nametrahanareo disposition henjana be no mivadika ho tolona hiadivana amin'ny jadona fa tsy nitatitra ataon'ny député zay omeny lalam-panorenana azy dika zay hoe ho foananao kosa ny lalam-panorenana ka tsy afaka anao tatitra ny solomavambahoaka zava tompoko zavatra roa samihafa zany ny tolona zay nataonay no tolon'ny vahoaka miady amin'ny jadona sy ny fanaparam-pahefana fa ny tatitra ataon'ny solomavambahoaka kosa dia adidy sy zo feno ny solomavambahoaka ny manao tatitra amin'ny vahoaka zay mifidy azy zavatra roa samihafa zay ka ialana tsiny ialana fondro farafaratsiny ary mba aleo manampiantso anay ianao raha ohatra ka misy zavatra tsy mazava tianao antaniana fa tsy hainao ny solovavanay zahay tsy niantsonao tsy niantsony mon général hisolovavanay hanazava ny hevitrinay fa batoa zahay maneho hevitra hainay ny manazava ny hevitrinay fa tsy nitady olona zahay hanazava ny hevitrinay ary zahay tsy miteny hanongam-panjakana fa miteny ny zavatra misy ny ainanay sy zavatra misy iaina vahoaka malagasy no resahanay fa hoe jadona tanteraka ny zavatra misy eto amin'ity firenena ity ka miantso ny vahoaka malagasy hiady amin'izany jadona zany izahay sy ny fanaparam-pahefana zay ampiasainy mpitandro ny filaminana amin'ny vahoaka malagasy. Magaga ny mpanarabavao ihany ity fihetsika ny préfet n'Antananarivo ity nakaga maro toy izany ihany koa ny foto-dravitra satsangana tampoka etsy amin'ny lalana makany so mandrakizay efatra no maly ity.
Fanamory mpanao gazety ny teo anivon'ny fiangonana katolika androany momba ny kianja etsy mandrakizay. Nivoatra tamin'izany fa maro ireo fepetra tsy ahafahana manao hetsika eny an-toerana. Tena toerana nanao ny fanadihadiana moa ny namana mpanao gazety miala ranombana teo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Manamafy ny fanambarana efa nataony alatsinainy lasa teo ny fiangonana katolika fa tsy azo anaovana hetsika ny kianja Soa mandrakizay. Antony dia maro ireo fotodrafitrasa eny an-toerana toy ny trano fonenan'ny mpirehetra sy ny maro hafa. Nambarany ity solotenan'ny fiangonana ity ihany koa fa tsy tokony ampiasaina ny sarin'ireo toerana nandraisana ny mpamparay masina indrindra teny amin'ny toerana nanaovana ny lamesa. Misy ihany koa zany ny toeram-ponenan'ny mopera izay miandraikitra ny toerana io. Misy ny orinasa ny diocèse ny imprimerie katolika ary misy ireo toeram-pamokarana isan-karazany. Ohatran'izany ireo fambolena ny zanakazo sy ny pépinière. Ka le fahitana an'ireny tao anatin'ny hainao manjery hoe misy hetsika atao dia hoe ny Soa mandrakizay. Ka nanahirana anay zany satria miparitaka be izy dia tonga aty aminay tompona andraikitra ny hoe eo amin'ny tany ao Soa mandrakizay izay moa le voalaza. Dia le sarin'ny toerana naraisana amin'ny papy io no miparitaka any. Ka eto izay dia manamafy fa io dia tany propriété privée an'ny fiangonana ka ataoko fa sarotra hoe tanin'olona no anaovana hetsika. Izay moa tsy mala hoe hetsika ina na hetsika ina fa niraisina fepetra teto anivon'ny diocèse ny hoe tsy anaovana hetsika ao na hetsika momba n'inona na hetsika momba n'inona afa-tsy ny ny fiangonana. Soa mandrakizay midadasika be dia ataoko hoe anjaran'ny tompona andraikitra mamaritra mazava tsara hoe aiza toerana fa le ao amin'ny tanin'ny fiangonana ny tanin'ny diocèse dia namafisina fa tsy anaovana hetsika na hetsika ina na hetsika ina. Ratsehivina ny 27 ny volana febroary lasa teo dia nanaova landresaka ho an'ny mpanao gazety ny prefektura Antananarivo ka nambarany tamin'izany fa Soa mandrakizay no anaova ny mpanohitra izay hetsika kasainy atao. No mariany hatrany fa tsy ny tanin'ny fiangonana katolika no ampiasaina amin'izany fa tanin'ny olon-tsotra. Tsisy maharatsy ny tatitra ataon'ny solombavam-bahoaka ary voalazan'ny lalàna zany fa tokony hanao tatitra zareo. Ka rehefa nifandinika teto anivon'ny ONG régional Nalamanga dia nanapa-kevitra fa omena zareo zany ny toerana eny amin'ny Soa mandrakizay eo amin'ny parkina zany eo amin'ny tany Monsieur Rajabalia fa tsy ry amin'ny katolika akory. Midadasika moa ny kianja eto Soa mandrakizay ka mazava izany fa ny toerana eny amin'ny parkina no nanomezan'ny prefektura lalana tamin'io andro io. Izany hoe avy any amin'ny lalana tsara sotra no miditra fa tsy any Androhibe izay fidirana tany amin'ny toerana nanaovana ny lamesa nandraisana ny mpamparay masina. Fanambarany teo anivon'ny RMDM Tomasina fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy intsony ny fitantanana misy eto amin'ny firenena. Nisy arak'izany ny antsoavo nataon'izy ireo entina hitadiavam-baolana malona ny zava-misy. Mpanao gazety ny MBS ny Tomasina no nanao ny fanadihadiana. Mila miara-mijoro ny hery-velona rehetra manoloana ny zava-misy eto Madagasikara na ny lafin'ny politika izany na ny lafin'ny ekonomika ary indrindra ny sosialim-bahoaka hoy ny teo anivon'ny RMDM Tomasina. Manoloana ny toe-draraha eto amin'ny firenena. Izahay RMDM eto Tomasina dia manao antsoavo hatrany amin'ny hery-velona rehetra misy amin'ny tany sy ny firenena. Ka mahatsapa ny faneriterena sy ny jagana ary ny fandafaram-pahefana mba anambatra ny hery ka anavotantsika ny tanindrazana mirova. Vonina handray ireo rehetra hiditra ho mpikambana amin'ny raviana sy miray hevitra amin'izy ireo ny RMDM hoy ny fanazavana ary tsy toy ny ranony kopa akory ka tonga namana vao mavomavo. Eo sika mpanao politika izay tsy mitovy hevitra fitondram-panjakana. Eo izay hery velona rehetra izay matsapa fa tsatra ny tsindry azo lena amin'ny faneriterena misy ataon'ny fitondrana ankehitriny. Ka aza misalasala manatona ary aza misalasala manontany ireo namana izay mpikambana eny Ambandravinahitra eny. Isy ny fionan'ny mpikambana rehetra eo anivon'ny RMDM Tomasina ao amin'ny foibe toeran'ny Antoko-Tiko Madagasikara ao Ambodisonambo Tomasina raha pitsy fa 4 ny volana Martsa.
fanteraka resabe tatoato ilay fikasan'ny be ny tanàna Antananarivo renivohitra fa ho atao tanàna manokana ho an'ny sinoa ny Etsibeoririka izay nampitondraina ny anarana hoe Chinatown. Mpanolotsaina ny tanàna iray moa androany ny nitondra ny fomba fijeriny sy ny heviny malona ity rara ity. Anjavandre Maefa Tahirinena Ranarinirina. Ny voalohany volana febroary lasa teo no namoaka notiny teo anivon'ny fiadidinana Antananarivo renivohitra fa isy ny fikasan'ny be ny tanàna Perinasa hanao an'ny Beoririka ho tanànan'ny Sinoa na ny Chinatown malagasy. Teboka maro anefa no mety tsy ahatomombana ity tetikasa ity raha araka ny nambarany Clémence Rarnirina. Fanontaniana mipetraka zany amiko resaka toe-karena aloha jerevako voalohany ary sosialy mifandray ao anatin'izany dia hoe hamono ve an'ireo malagasy mivelona ao anatin'izany faritra Beoririka mivelona amin'ireo entana importen'ireo sinoa ireo ve izany resaka tetikasa zany sa tsy. Faharoa manarak'izay amin'ny resaka embouteillage. Beoririka andresantsika amin'izao tsika amin'ny teny zao ary voamaly nandalo teny Beoririka efa tena ataontsika hoe tery be ny lalana mifanaretsaka ny vahoaka amin'ny lalana Beoririka ka ho atao Chinatown ve kidy Chinatown mantsy dia tsy maintsy miresaka tsika ny amin'ny hoe ho avy ny daholo mipaka maro amin'ny entana vao maika olona tsy olona zany no ho avy hifanaretsaka eo amin'izany toerana zany anao ahoana ary ny embouteillage. Fahatelo manarak'izay ary ity tsy azo tsontsony avy na ny resaka patriotisme na ny resaka ataontsika hoe ny fierté ny ampoa mamalagasy tsy maintsy misy zavatra ary mila jirenany amin'ny hoe sinoa vahiny no omena sehatra maninona raha ny malagasy no omena sehatra raha misy ihany ny ataontsika hoe fahafahana anao an'izay hoe anome sehatra ny mpandraraha zay eo amin'ny toerana eo Beoririka. Nambarany an-trano moa fa voahososy indray ny asan'izy ireo tamin'ity fanapa-kevitra ity satria dia tsy nisy indray ny fankakevitra tamin'ireo mpanolotsaina talohany nandraisana izany fanapa-kevitra izany. Mpanao gazety zao no nampafantatra ahy ary olona anankiray ihany koa avy any Majunga no nandefa MP tamiko ny amin'ny hoe ahoana zany resaka Chinatown izany. Itenenana amintsika zany hoe pirofo mitohaka amin'ny tendany ny amin'ny ataontsika hoe fisian'ny tsy dia rindran-damina loatra eo amin'ny mpanatanteraka sy ny filan-kevitra satria ny hita zao dia any anatin'ny taratasy ho eo teo nampahafantarin'ny mpanao gazety ny amin'ny hoe isy karazana fakakevitra ho ataon'ny mpanatanteraka ny be ny tanàna zany makasika an'izay tetikasa Chinatown izay. Raha ny tokony ho izy marina fa azo ny mpanatanteraka ataony maka ny hevitry ny mponina kanefa na izany na tsy izany dia tokony mba nampahafantarina kosa aloha ilay mpanolotsaina satria manana zo tanteraka amin'izany ny mpanatanteraka manana didy tanteraka amin'izany izy ireo ny amin'ny fampahafantarina mpanolotsaina hoe mieritreritra anao an'izao zao ny mpanatanteraka ka isy aloha ny fakakevitra fa mbola ho avy eo aminareo ihany ohatra ny rijatenina ny ataontsika hoe ny fampahafantarana mahakasika an'izay. Raha pitso moa no ampiantsony rehetra ny be ny tanàna ifampidinika mikasika ny anatanterahina izany Chinatown malagasy izany. Fa samy manana ny fomba entiny anamariana ny andro natokana ho an'ny vehivavy ny valomartsa ho avy izao ireo fikambanam-behivavy maro manerana any Madagasikara izany ho an'ny vehivavy tima eto Antananarivo dia mbola iompana bebe kokoa amin'ny tolo-tanana ho an'ireo gadra 12 menada izay voasambotra ny 20 febroary teo ny fanamariana io andro io. Araora fanadihadiana entiny miala raronombana teo amin'ny sary Sindratsariny Manoa Randriamalala. Tsy isy ny fankalazana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy amin'ity taona ity saingy kosa samy manana ny fomba hanamariana izany ireo karazana fikambanana eto amintsika. Ho an'ny vehivavy tia eto Antananarivo manokana dia iompana amin'ny hetsika tolo-tanana ho an'ireo gadra 12 ahitana vehivavy iray voasambotra teny amin'ny kianjany 13 Mei fa 20 volana Febroary teo ny fanamariana ny andron'ny 9 Martsa. Eny amin'ny foiben'ny antoko Madagasikara eny Belaga no anatanterahana sy anangonana ity fanampiana andiany faharoa ity. Misokatra ho an'ny olon-drehetra tsy ankanavaka, indrindra fa ireo vehivavy ny hetsika. Mbola nanome toky hatrany ihany koa ireo mpikambana fa ao anatiny mangarahara tanteraka no anaovana ity tolo-tanana ity. Tsy hoe izy vehivavy rery zany no etsehanay fa izay manana anadao, manana zanaka, manana raitapo dia toana zany no fonay dia izay vehivavy tsy hanao nininina mihitsy fa dia hanao hetsika ohatran'izay nataonay tamin'ilay voalohany iny ihany hoe entina anangonana vola zany omena manontolo ireo gadra politika ireo. Mbola manentana ireo vehivavy izay tsara sitrapo. Tokana ny tanjontsika
te hitserevana an'ireo gadra politika reo dia atsoina zany tsika amin'io alatsinainy 20 mars ety amin'ny QG Bel-Air tontolo ny andro tsika ety ny hariva ihany tsika dia efa izara izay vola voaraitsika ho an'ireo gadra politika reo. Ny vehivavy ity manko efa nampanantena hoe mandra-pivoaka an'ireo dia tsy maintsy hanao hetsika foana zany ny vehivavy ity hanampiana azy ireo amin'izay eo am-pelantanana zany, izay kely eo am-pelantanana. Dia eto zany izay dia efa maneho fisaorana koa fa efa nisy sahady ireo olona tsara sitrapo avy any ampitan-dranomasina izay nanome vola amin'izao fotoana izao dia ho ampiana any amin'ny latsinainy zany io dia ho atolotra manontolo zany izay azonay. Nahatsapa ireo vehivavy ity eto Antananarivo izay ahitana mpikambana eo amin'ny 500 eo fa natoritory teo aloha. Nanambara kosa nefa izy ireo fa hitofoana amin'izay ny hetsika maro isan-karazany izay nosatarana tamin'ny fanampiana azy 12 mianadahy ireo ary efa eo am-panomanana izany ny fikambanana amin'izao fotoana izao. Faraka ny fampitambavao voara eto am-pelantanana dia isy ny fivorinana izay antsoina ny Brown, ny Distim, ny Foktim ary ny Jeune Tim rehetra manerana ny boriboritany 9 eto Antananarivo renivohitra araka ny filazana avy amin'ny sekretera jeneraly ny antoko izay mivaky toy izao ity. Antsoina ny Brown, ny Distim, ny Foktim ary ny Jeune Tim rehetra manerana ny boriboritany 9 eto Antananarivo renivohitra ho tonga anatrika ny fivorinana ny alakamisy 4 martsa 2024 ao amin'ny QG Bel-Air ampandrana izany amin'ny folora maraina tsy diso. Zava-dehibe no hodiniana ka aoka samy ifampilaza. Ny sekretera jeneraly Rina Rendremasonormo no nanao siny ity fampiatsoana ity. Fanamafisan'ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko tim atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany fa matahotra mafy ny tatitra izay atao amin'ny vahoaka ny fitondrana ankehitriny ka any ka atao avokoa ny sakana rehetra tsy anatanterahana izany eny somandrakizay. Araora ny famitinana izay entiny nambintsovy Virisitraka teo amin'ny sary Sindratsary Mateo Prinsisy Andry Rakotomalala. Mivadika amin'ny teny nomeny eo anivon'ny prefektura Antananarivo raha toka misy indray ny fitsipahana ny fanatanterahana ny tatitra izay ho ataon'ny solombavambahoaka timy eo anivon'ny boriboritany 9 avy eto Antananarivo renivohitra ny fahen'ny volana martsa ho avy izao hoy ny nambaran'ny solombavambahoaka ny Madagasikara Fidèle Razara Pierre. Ny serasera teo mbola nametraka hoe zo fototra ary zo feno ny manidina an-dalambe fa tsy eritreretina foana hoe manonga-panjakana rehefa midina an-dalambe noho izany dia amboarina zany ny sain'ny mpitondra hoe amboarina sainareo fa ny fidinana an-dalambe araky ny teniny ministra ny serasera dia tsy midika ho fanongana-panjakana noho izany aza mieritreritra mihitsy ka resaka fanongana-panjakana ka zao tatitra ny resaka eto ary solombavambahoaka 9 Antananarivo renivohitra ny anao tatitra noho izany tsisy resaka tokony ampiayahany ilay fitondram-panjakana zany zay fa raha ohatra ka miaya amin'izay ilay fitondram-panjakana tena mataho-bahoaka mihitsy zany ilay fitondram-panjakana raha zany izy hoe atahorana ny vahoaka eo Ambohijatovo, atahorana ny vahoaka eo Analakely, atahorana ny vahoaka eo eny Soamandrakizay. Eny fa natao hoe hoentina any mahitsy ary ngamba ilay vahoaka mbola atahotra ihany ilay fanjakana hoe aza makany mahitsy indray re, aza makany Ambohidratrimo indray re. Ka mba hahatonga antsika tsy hoe ho diso amin'ny zavatra izay ambara dia aleo averintsika ilay teny Andriamatoa préfet zay ny teny hoe omena anareo ny Soamandrakizay, tsy tsika ho any namorona zany fa ny teny nataon'ny préfet police n'Antananarivo tamin'ny 7 ny volana febroary no averiko enotsika izay nametraka hoe tena takiny lalàna voafaritry ny lalàna ny fanaovana tatitra ho an'ny solombavambahoaka noho izany tsisy madisolo mihitsy zany le fanaovana tatitra ary teny izy hoe tsy misy madiso ny fanaovana tatitra fa le toerana zany ny olana teo. Zony vahoaka raha teo ny mahalala ny zava-misy marina eto amin'ny firenena raha ny fanazavana hita ho sepotry ny fahasahiranana nefa ny vahoaka ankehitriny ka araraoton'ny fitondrana izay zava-misy izay hany ka lasa tompotrano miono manoloana ny toedra rasy ny zava-misy tokony ho fantany mikasika ny raharaham-pirenena raha ny fanazavany solombavambahoaka Fetra Razafintsomialina. Ka dia anatin'ny fahasahiranana no anararaotan'ny mpitondra manabado mandrebireby mamitaka atao hoe mamandalotra mihitsy aza ka ny porofon'izany ohatra dia reny fifidianana ny fandimby tato ato nisy fifidianana maromaro ny fanesy izay nanaovana fampanantenana maro
aty amin'ny faharoa taona isika zao ary miditra ny fahatelo taona hitondrana izao fitondranany filoha rajoelina izao lazaina fa hoe taona ny fanorenana ity dia efa napetrako izany fanontaniana zany hoe nanao inona fotsiny ary nandritra n'le roa taona izay raha fanorenana zany ary ampifandraisiko tamin'ny fampanantenana natao nandritra ny fampelezan-kevitra hoe zao ny teny nataony zany raha mbola kandida ny filoha ankehitriny filoha rajoelina io hoe ny vola dia efa vonona ny paikady rehetra efa vonona ny vola misy fa isika ary ampindrana ny komoro araka ny fampitam-baovao efa nisy ny sopatra sahady ny lalana miazo any somandrakizay mba tsy hahafana manantanteraka ny hetsika dia iny fanaitadiny iny ankoa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalambavao amin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ihany koa ary ankasitrahana ny mpanao gazety sy ny teknisiana niarana antotosa izao fampalalambavao izao samio samy tsara ry tompoko lasy sy tompoko vavy